Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amby 102.4 sy ny radio fifoazam-pana 2 amby 102.1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstoly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Jona toko voalohany. Jona ny lansika azy a. Toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany. Iangaviana mba tsy hoisy tabataba raha sendra tomany ny zanakao a dia afaka entinao any arena be any izy. Toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany. Ny soramandry dia mivaky toy izao hoe nanirahan'Andriamanitra ny Jona ankany Ninive sy nanosirany ary nanjo azy noho izany. Andininy voalohany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky ny Amitay ny tenin'i Jehova ka nanao hoe mitsangana mankanesa Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiny. Nefa Jona nisangana nandositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo ankany Tarsisy. Dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Fa Jehova nahatonga rivotra mahery teo ambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny matoloha ka samy nitaraina tamin'ny Andriaman'ny avy sady nariny tany anatin'ny ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba ampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nankao anatin'ny sambo ka nandry reniko ny torimaso. Dia nankao amin'ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endray tsy ianao reniko ny torimaso foana eto. Nitsangana ka nitsoa ny Andriamanitra ao fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho fatsika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avisika no filokana mba izahansika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy masiny ianao lazao aminay no ny amin'iza moa no nahatongavan'izao loza izao amintsika. Inona no raha fanaonao ary avy taiza ianao? Aiza no taninao ary avy tamin'ny firenena izy ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho ary Jehova Andriamanitry ny lanitra no ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe andray izato ataonao izato. Fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehova izy satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy ataonay ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay fa mbola niananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo petao aho ka tsy pazo any anaty ranomasina hatony ny ranomasina aminareo. Fa fantatro fa noho ny aniko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba amerina ny sambo ho amin'ny tany maina fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola niananonja mafy taminy.
dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifona aminao izay Jehova aoka tsy ho faty izay nohony amin'ity lehilahy ity ary aza atao mpandasa-dra marina izay fa ianao Jehova efa nanao izay sitraky ny fonao. Dia nobetain'izy ireo Jona ka natsipony tao anatin'ny ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafoko ny ranomasina. Dia natahotra ny Jehova indrindra ireo olona ireo ka namono zavatra tofanatra ho an'i Jehova sady nivoady. Ny namonjena ny Jona sy nivavaka amin'ny saotra nataony. Ary Jehova nanomana hazan-drano lehibe itelona ny Jona ary Jona dia tao ankibon'ilay hazan-drano atelohan'andro sy atelohan'alina. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao ankibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe nianso an'i Jehova tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fianan-tsy hita no nitarainako dia niaino ny feoko ianao fa efa natsiponao tao amin'ny lalina aho dia tao amin'ny ranomasina ka voafatotry ny rika aho nanaronay ny alon-dranonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izao voaroka tsy hoe ho anatrehanao aho nefa mbola nanatrika ny tempolonao masina ihany. Ny rano nanaronay hatramin'ny haiko, ny lalina namefy ahy manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Tafalasaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho, ny hidin'ny tany na nidiay mandrakizay. Nefa nampiakatra ny haiko avy tao andavaka ianao Jehova Andriamanitra. Raha reraka tato anatiko ny fanahyko, raha reraka tato anatiko ny fanahyko dia nahatsiaro an'i Jehova aho ka tonga tao aminao ny vavako. Dia tao amin'ny tempolonao masina izay mivavaka amin'ny sampy dia mafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izao dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao ary izay nivoadiko dia efaiko any Jehova ny famonjena. Ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany ho eo amin'ny tany maina Jona. Ary nitorohan'i Jona teny tao Ninive. Ary tonga fanoroany tamin'i Jona ny tenin'i Jehova nanao hoe tsangana ka mankanesa any Ninive ilay tanàna lehibe ary torio aminy teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehova. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra dia lalana ateloana. Ary Jona ny antomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 70 andro dia horavana Ninive. Dia nino n'Andriamanitra ny ponina tao Ninive ka nianso ny fifadian-kanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary nefa reny mpanjaka Ninive izany dia nisangana niala tamin'ny tsy zafiandrianana izy ka nanaisotra ny akanjom-bolonahany dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina nansoina sy nambara eran'ny Ninive araka ny didi-panjakana sy ny mpanapaka hoe aza vela izy anendry hanina kory na olona na biby fiompy dia ny ondry manosy sy ny omby. Eny aza vela izy hinana na isotro rano akory reo fa aoka samy isarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy mahafoy ny lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa ngamba hiverina ihany Andriamanitra ka anenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ary fahitan'Andriamanitra ny amin'ny hialany tamin'ny lalan-drasy dia nanenina izy ny amin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony izany. Nino mono nanana Jona sy ny nananaran'Andriamanitra azy. Fa sitraky Jona indrindra izany ka nirehitra ny fahatezerany. Dia nivavaka tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifona aminao aho Jehova tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony aho mbola tany amin'ny taniko fa ny fandrao izy toy izao nandosirako ho an'ny Tarsisy satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Koa mifona aminao aho ankehitriny Jehova esoro ny haiko fa aleko ho faty toy izay ho velona. Fa hoy Jehova moa mety va izao firehetan'ny fahatezeranao zao. Dia nivoaka ny tanàna Jona ka nipetraka teo antsinana tanàna ary nanao trano rasan-kazo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alokalokany ambara-pahitany izay hiafaran'ny tanàna. Ary Jehova Andriamanitra
nanomana tanatanamanga ka nampaniry alokaloka anjona izany no alokaloky ny lohany anafaka ny alahelony ka dia nafaly anjona indrindra ny tanatanamanga kanjo no ny ampisy maraina dia nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ilay tanatanamanga iny dia nalazo io ary no niposaka ny masoandro Andriamanitra dia nanomana rivotra mahamay avy any antsinanana ary dia namely ny lohanjona ny masoandro dia ana izy ka nangataka ny hofaty nana hoe aleko hofaty toy izay ho velona fa hoy Andriamanitra tamin'ny Jona moa mety va izao firehetany fahatezeranao ny amin'ny tanatanamanga izao ary hoy izy mety ny fahatezerako ny atezerako na dia mandra-pahafatiko azy dia hoy Jehova ianao malahelo ny tanatanamanga izay sy ny sasaranao na nampanirinao dia ilay naniry indray alina monjy ary maty indray alina koa ka moa izao tsy mba alahelo a Ninive ilay tanàna lehibe va izay misy olona tsy omby roa alina sy rahetsy izay sy mahafantatra ny havanana sy ny haviana sady be biby fiompoko. Amen. Ia, tsy matory sika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra misy teto dia misy lehilahy antsoina hoe Jona. Izy ity zany dia mpanompon'Andriamanitra. Dia nirahan'Andriamanitra ankany Ninive izy tory ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona tena tsy mivavaka, olona mafiatoka mihitsy. Fantany tsara nefa olona Ninive fa olon-doza be sady tena malaza mpamono olona. Dia ny zavatra nisy voaeno ny feon'Andriamanitra ery Jona ndany ianao mankany Ninive mitory fibebahana fa afaka 7 andro ane dia ho aringako io firenena lehibe io e raha tsy mibebaka miala amin'ny rasy fanaony. Vao naeno an'izany izy nefa nahafantatra fa i Ninive, tanàna Ninive dia tanàna tena tanàna ny mpamono olona, tanàna tsy azo idirana mihitsy. Tao anatin'izay nefa izy dia lasa nandeha nitsoaka tany Tarsisy izy dia nandeha sambo izy nankany tonga tany nefa izy satria efa tonga taminy tenin'Andriamanitra izy no nandray an'izay afatr'Andriamanitra izay dia sy maintsy izy ihany no hitondra an'izany afatra izany fa rehefa izy zany voafidy dia izy ny voafidy. Rehefa tao anaty sambo izy dia nataon'Andriamanitra satria Andriamanitra moa zany fantatsika sara fa nahary ny zavatra rehetra izy. Azy daholo ny zavatra rehetra na inona dia azy daholo zany. Ny ranomasina dia asan'ny tanan'Andriamanitra. Sy manosaina akory Jona hoe aiza moa zany ny alehako raha ohatra ka anda tsy hitory ny tenin'Andriamanitra ny Ninive za aiza no alehako. Efa misy toerana voahomana hitsoahana ve. Ny azy zany dia ozy hoe raha any an-trano mety ho hitan'Andriamanitra dia mety harary raha hipetraka eto ambony tany eto dia mety ho tratrany trosa vonon'olona fantatra tsara ny toetran'Andriamanitra fa izy amin'ny olona mamazivazy azy mihitsy ary amin'ny olona lalisaina mihitsy isehony fa maty ten'Andriamanitra azy. Noho izany tsy misy hevitra nipetrako eto ambony tany fa andeha sambo any Tarsisy dia mba any anaty sambo any dia tsy hitan'Andriamanitra satria fivoan-dranomasina. Tsy aina nefa fa ny olona izay nirahan'Andriamanitra tsy mahavita ny asany dia sarovy tsara fa nanan'Andriamanitra alahelo foana iny na ihodina vy na ihodina vanana. Rehefa tonga tao anaty sambo izy dia nanonja mafy ny ranomasina. Nary ny olona daholo ny entany rehetra mba sy hampavesatra ny sambo. Ary ny matoloha dia nilaza hoe inona ny tokony atao. Very daholo ny entana. Ndao sika samy anso ny Andriamanitra sika daholo. Ary sy izay ihany fa andao ihany koa sika samy anso ny Andriamanitra sika dia anao filokana isika ohatrany hoe ansapaka zany. Dia izy ireo nidina tany amin'ny faran'ny Jona zany nidina tany amin'ny faran'ny lalina tany amin'ny sambo mihitsy mba tsy hitan'Andriamanitra azy. Ary ny olona efa taitaitra manarentana izy mbola reniko ny torimaso. Tena hoe niafina an'Andriamanitra izy.
dia ozy ny olona fa maninona anao olona efa mikorotana be ato fa ny sambo ilentika manoza be ny ranomasina ianao tao variana reniko ny toromaso fotsiny eto fa aviaiza mihitsy ianao dia iza ny anaranao dia avitaiza anao dia avitaiza ny fiavianao ny firenenao moa iza dia nanazava izy hoe Jehovah nahariny tany sy ny lanitra no Andriamanitra dia natahotra daholo ny olona rehetra dia hoe andao ary anao antsapaka dia izay tratran'izay dia ifinantsika amin'Andriamanitra hoe isika ny mandasadra fa mahalalazao loza izao amintsika dia alasaka sika anaty ranomasina izay tratra ao anatin'izany ansapaka zany teo anefa dia ny anaran'ny Jona ny tratra dia nanazava izy hoe olona niala tamin'ny asan'Andriamanitra za io olona niala tamin'ny asan'Andriamanitra za olona tsy navita izay nanirahan'Andriamanitra anazy za io dia lasa nitsoka satria mba nitahin'Andriamanitra kely rehefa mba sy nanao asan'Andriamanitra dia mba teanao zavatra hafa nefa Andriamanitra mbola mahatonga afatra amikany ianao ny asany noho izany tsy vitako ny asany dia nitsoka ary Andriamanitra dia naniraka an'ireo olona ireo mihitsy anipy anjona anatin'ny ranomasina ary nanomana aza ny ranongeza be Andriamanitra itelina ny Jona tany anatin'ny ranomasina tany izy nantrany 3 alina sy 3 andro ary tao izy dia nivavaka nisaotra an'Andriamanitra hoe tena mahery marina ianao Andriamanitra tsy azo atao ninninona fa na dia efa nitsoka anao tany anaty sambo aza tany anaty ranomasina ary tao anaty sambo faran'izay lalina indrindra nipetrahako mola hitanao ihany tao anatin'izay izy dia tao anatin'ny kibony azan-drano izy mbola navita ny bebaka navita ny saotra an'Andriamanitra izy saotra an'Andriamanitra izy satria lehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy ary tsy vitan'izay ihany fa lasa lay azan'ny rano ngeza be dia nalohany tany amin'ny tany maina i Jona ilay tany maina izay nanaterany an'i Jona nefa dia mbola tany Ninive ihany nateriny ihany ndana fahary ihany rehefa io ny antsonanao io ny fidiananao dia tsy maintsy ataonao io ary tao anatin'izany dia no tanterahany Jona nanomboka nandeha ny ray andro izy satria lalan-katelona izany vao matapitra n'izany hoe tanàna Ninive tanàna lehibe zany nanomboka nandeha lalana ny ray andro izy dia efa nitoro filazantsara tamin'ny olona hoe afaka 7 andro dia ho aringan'Andriamanitra Ninive raha ohatra ka tsy hiala amin'ny ratsy fanaony raha tsy hiala amin'ny fahotanareo mihitsy nareo dia afaka 7 andro dia ho aringan'Andriamanitra nareo ary rehefa hen'ny mpanjaka Ninive zany dia nanala ny akanjom-boninahitra izy nanala ny satro-boninahitra izy dia nanao akanjo malailay izy dia nanentana ny olona hoe samy misarona akanjo malailay daholo dia andao hifadianina saromana an'izany daholo hatramin'ny biby fiompy tsy hihinan-kanina isika sady tsy hisotrano fa ngamba anenina ihany Andriamanitra ny amin'ny fahatezerany mirehitra ka melona antsika ihany izy tao anatin'izay dia ny mpanjaka misy nanao didim-panjakana fa tsy maintsy antsona eraky ny Ninive fa hifadianina mba hialany fahatezeran'Andriamanitra dia ny fahadianina daholo ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany hatramin'ny bevoka sy ny zazakely hatramin'ny biby fiompy sady sy ny sotro rano ary tsy nihinan-kanina rehefa hitan'Andriamanitra zany dia namindra fo Andriamanitra ary nanenina tamin'ny loza izay saika ho tanterahany tamin'ny Ninive halleluja ako ho fantantsika fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana Andriamanitra fa izay efafy ny olona sy maintsy jinjainy isika ato anatin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa nisy anso tonga aminao rehefa misy ny anjara fanapahana napetraka Andriamanitra aminao dia aza ilozana mihodina rehefa nekenao ny anao batisa dia vitanao ny fiofanana dia niditra tao anatin'ny ranony batisa ianao ary nanao vady farana ianao alohan'ny ijirinao ny batisa ary tao anatin'ny ranony batisa ianao mbola nanao vady farana tadidio izay vady farana nataonao zay tamin'ny batisa zay dia ivereno ilay fitiavana voalohany izay nanery ianao hiditra amin'ny ranony batisa
Sy fantatra na batisa inona ianao na batisa inona. Fa amin'ity androany ity tadidio fa tsy afaka hiala amin'ny asan'Andriamanitra zany ianao. Zay hitanareo zao hoe mandalo fanenjehana iza moa ny olona mba tiana fa tsy ny olona mankahala anareo akory nametraka ana teto amin'ity toerana ity ka iasako saina fa Andriamanitra nametraka ana teto. Andriamanitra ihany manalana eto fa sy misy olona afaka manalana eto amin'ny toerako zany. Andriamanitra ihany koa nametraka anao tamin'io batisanao, tsy haiko na tsy niavo ianao na valim-bavaka ianao na fitiavana mandresy. Ianao nisy herin'Andriamanitra satria tsy afaka tonga ato anatin'ny fiangonana ianao raha tsy nansony ray avy any an-danitra. Rehefa nanson'Andriamanitra ianao dia nitezaina ianao tato. Tamin'izany fotoan'izany ianao mbola sy nahay ny saron-doha akory ny tonga voalohany tato. Andriamanitra no nitaona anao fa za tsy mahita ny tranonao any. Rehefa tonga tato ianao dia nikolokoloina tsara. Io kolokoloy tsara dia nikolokolo anao kosa aloha zahay. Maheno tenin'Andriamanitra fahamarinana foana ianao isan'andro mba hanitsinao ny lalanao ho any an-danitra. Ary izay rehetra maty tato anatin'ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Tsy misy lalany ratsy hitondranantsika fa lalany fahamarinana avokoa. Ary tsy misy tenin'Andriamanitra miolakolaka izany eto fa tonga dia mahitsy. Ary misy aza ny olona milaza hoe tsy zaka noho ny za fa mahitsy loatra. Dia mitady hevitra amelezana ana izy. Tsy alenao ve mahita olona mitory tenin'Andriamanitra tonga dia mahitsy? Toy izay mampanantena anao ny fanjakan'Andriamanitra nefa ianao tsy ho any akory. Saro tsara fa Andriamanitra ny nanangana ana. Fa raha mbola velona ihany koa io Andriamanitra zay ivavahako nanangana ana atao amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka ho filompanorona dia Jehovah ne amela an'izany eloko an'izany olo zany. Jehovah Andriamanitra ne amela ny eloko an'ny fahavaloko rehetra. Fa hoy ny Tompo tsy avany fahavalo manova soa amin'izay mankahala. Dia hoy aho amintsika rehetra Andriamanitra nitaona anao voasoratra tany an-danitra ny anaranao. Tsy ola ty izy Jehovah Andriamanitra dia hovonjeko. Dia nentin'Andriamanitra tato ianao fa za sy nahitanao, sy nahita ny fiavianao. Fa noho ny hoe fitiavanao an'Andriamanitra tany amadika tany dia hozy Andriamanitra hoe tsy olona ty zany ve dia ho very fotsiny dia nitomony ianao. Ary ny olona tezaina ato ane olona dala be avy tamin'izay nalehany tany daholo. Ny ankamaroany tena marina ane zany. Olona mafy lo sy mafy atoka daholo. Ny adala n'izao tontolo izao misy fidin'Andriamanitra mba hampamenatra ny endry. Eto ianao zany dia afaka manjinika ny tenanao. Iza ny tokony arahana teny? Moa sy Andriamanitra va? Nentin'Andriamanitra avy any ianao dia tonga ato. Dia nampirisian'ny Tompo ianao anabaviko rahalahiko midira mibatisa mba ahafahantsika roa tena mifanakaiky. Fa zay vita batisa ihany any vonjeny. Izay mino sy atao batisa no vonjeny. Mila mino anahy ianao dia manao batisa. Dia mifanakaiky sika vonjeny no afaka miakatra any an-danitra. Za afaka mankety aminao ozy ny Tompo. Nefa sarovy niditra tao anatin'ny batisa tokoa ianao. Dia nomena Andriamanitra asa amin'izay ianao hoe nareo tsy niavo isaky ny lakamisy ohatra. Nareo manetry tena zao ny anjara fanapahana. Nareo ohatra zao misy ny evangelista, misy ny ohatra zao, misy ny anjara fanapahana isaky ny batisa, misy ato mpihira, misy miaramila ny Jehovah vehivavy. Samy manana karazany daholo ny asa napetraka Andriamanitra. Sarovy nefa amin'ny fotoana ianao tsy manao anjara fanapahana. Dikan'izany ianao niala tamin'Andriamanitra ny fonao. Nahoana ianao nanaiko fotsiny ary tsy fanekena mandrakizay no nataonao fa fanekena mandeha ho azy fotsiny. Nahoana ianao teo amin'ny ranon'ny batisa nanaiky fa voniny ianao amin'izay rehetra hitondran'Andriamanitra anao. Voniny ianao ny asan'Andriamanitra, voniny ianao afoy, voniny ianao amin'ny adidy rehetra ato anatin'ny fiangonana ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa vita batisa ianao dia avy amin'izay ny devoly. Tahaka ny Jesosy Tompo rehefa vita batisa nakany an'efitra dia iza tonga nakafanay azy tany? Satana tonga tany. Fantany fa zanak'Andriamanitra io tsy azo atao ninninina
fa mbola nalainy fanahy. Tahaka an'izany ihany koa ianao amin'izao fotoana izao. Fantatra ny Satana ianao fa zanak'Andriamanitra. Fa mbola tonga ihany Satana maka fanahinao ny atsarany matory ambony kodoro éponge zay ve? Atsarany matory eto an-trano amin'ny vadinao zay dia ilozanao any amin'ny atory amin'ny any amin'ny toby. Any ane kaplanse be foana ny atorinany dia matory ambony si. Mbola tsy nataonao natory ambony si zany hatramin'izay. Fa ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mifidy tany adina zany rehefa vita batisy ianao. Fa za kosa mahalala ny andraikitra hoe tabataba ny olo manao alim-bavaka dia fa lasa maneraka olo teneny mangingina hono hoe fa jerena ihany ny fiarahamonina fa tsy androany foana ty fiangonana ity. Manao fiofanana batisy nareo dia eniko foana matory nareo, za tsy matory miandry nareo na firy alina nareo. Izany dia fitiavany mpiandrondry ny ondry izay andrasany. Iza ny olona ho faty tato anaty fiangonana ity ka sy efa nilazaiko mialoha hoe miomany ianao fa ny fanahinao ane efa hitako tena efa miraiki-pitsy amin'ny mafy amin'ny tompo so dia ho alain'ny tompo ary ianao io. Ino moa zany batisa fanadiovana iny? Reny le nembena tamin'izany fa rasy zany tsy haiko sony nahazo an'ireny. Izy rery ny vavitokana tao anatiny zany ny fanadiovana zany. Tahaka an'izany foana atao isaky misy batisy. Hoe sao dia misy zavatra mitranga. Rehefa misy fety na misy zavatra atao dia antanio ny antily. Dia antanio ny vehivavy amin'ny jireny. Fa amin'ny roa maraina za dia mbola iny miaraka amin'ny gada mandeha rery. Amin'ny roa maraina miandry ny mpino matory daholo. Izay trano laika hoe adinon'izy ireo no nanidy anazy dia idinay. Dia le olona ao anatiny ao miandry tena hoe mpiandrony dia tena miandry mihitsy. Samy manana andraiky ny sika. Misy zao ny olona hoe nantsoan'Andriamanitra hitondra fiangonana dia aminy zany hoe mitondra fiangonana zany dia kilalao. Manao izy dia manao fa rehefa avy eo okaloka ohatrany tsy anzoko le izy, ny anzoko manko ny za tsy dia mahay mitondra bavaka loatra fa nena mitoroteny ny haiko. Ny anotra sarovy tsara fa Andriamanitra neka manomana zany hoe trano maiziny fanahy zany ametrahana ny olona zay tsy navita ny anjara fanapahana ary ny tsy fahavitana ny anjara fanapahana indray mandeha dia trosa eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny vita batisy. Sy nanao anjara fanapahana indray andro ianao trosanao iny. Efa ray volana manana trosa ray volana ianao zany. Raindray mandeha isan-kerinandro efa efatrandro zany trosanao ato. Dia jinio sara anatin'ny ray taona. Rehefa amin'ny fotoana ka maty tsaraina ny olona tsy misy tsiny dia ozy ny anjely araka ny hita ato aminao dia ananan'Andriamanitra trosa ianao ny amin'ny asa ny fiambenana toby amin'ny alina fiandrasana ny tompo eny amin'ny toby nandra ny ray taona. Ka raha efatrandro zany ny herinandro mitombona 12 dia ananana trosa tahaka izao ianao. Ka na dia tiana aza ny ampidranao any an-danitra satria tsy misy tsiny ndana aloha efa ho amin'ny trano maiziny fanahy aloha io. Ny andro rehetra izay tsy nanaovanao anjara fanapahana. Moa misy mahazaka an'izany va? Tsisy mahazaka an'izany. Ny asan'Andriamanitra sy azo ifamilafilana mihitsy. Fa rehefa nanolo tena tamin'ny batisy ianao ka vita voady farany tsy ianao tsony ny velona fa Jesosy ny velona ao anatinao. Halleluja. Misy ny olona hieny radio aby sy vitany. Tsy mahavita mieny radio izy rehefa ela ny mesazin'olo io ka hatramin'ny 12 alina amin'ny 12 izy efa matory. Tadidio ny fanetrentenanao. Tadidiko misy ane isika na mafanty toerany voalohany. Karazana saseny teto dia nidorana tery. Tonga teto tamin'izany. Niara-ny omey isika teto be dia be nitondrako fafa. Fa vovoka zany
Nivavaka sika tery tamin'izany ty estrady ty. Fa inona tonga avy any nitadio dia inona nataony? Naonga ny tantom-panatra dia izany felahany. Soa ihany fa teo ny tompo. Fa ady koa iny adiny ary mbola sy nisy tadio ohatran'iny. Fa ny sapitony tapatapahany daholo. Ny tafo ohatr'izao tonga dia nendahany fa izy sy mirarahany zany. Mbola tsy nisy ty trano ty. Fa mbola angarany teto. Sy zakany satana ny fandrosonsika. Ianao ve mieritreritra hoe ao anatin'ny ray taona fotsiny dia afaka tamin'ny angarabe isika dia lasa navita trano ngeza be ohatr'izao? Azonao eritreretina ve zany? Fantatrao mampijoro an'io no ianao. Satria ianao tsy membo adidy zany. Vitanao daholo izay rehetra nampanaovin'Andriamanitra anao. Nitatitra tany avery isika dia atao eo. Na vitanany ty samy loloha tany daholo. Sasany mitondra amin'ny labreta. Ianao io ane misy toetra tsara ilain'Andriamanitra ao anatinao io e. Ianao io ane rehefa manao zavatra tena mavita e. Sy ny olom-pona akory ianao fa olona tena ilaina ary tena mavita zavatra. Ilain'Andriamanitra ianao, ilain'ny firenena ianao, ilain'ny fiangonana ianao, ilain'ny tokantranonao ianao, ilain'ny vadinao ianao, ilain'ny zanakao ianao. Zay ihany koa mila anao. Amen. Ka hoy aminao tsy androany ty. Pesaka ny olona mpanaratsy. Mety olona akaiky anahy mihitsy ny manaratsy anany aminao any. Mety voakaraman'ny olona izy hoe hitanao anlavy daholo mpendraikitra dia ataovy an'izao anaratsio anao ohatr'izao. Fa valy io fotsiny. Hoe Jesosy tompo ny taona natato Andriamanitra ray mihitsy nanotra ny anarako sy nanonona ny anarako. Dia natery ny anjely tato ka raha hainao mifanaraka amin'Andriamanitra zay niantso anaty amin'ity fiangonana ity, anala anato dia ilazao izy. Fa raha mbola tsy nilaza taminao izy amin'ny alako ato dia mangingina vavanao efa za tsy eny. Misy olona any ambadika any manao zay tsy avitako ny asan'Andriamanitra foana. Kanefa reraka foana ianao. Satria hitan'Andriamanitra fa mivavaka ho anao mangina za. Tsy resy akory ny olo mangina. Tsy resy akory ny olo mangina. Ary ianao ihany koa na tsy henon'izay fitorina teny eto azy ianao fa zavatra hafa ao anatin'ny sainao dia tadidio ary nianatry ny razambesika taloha hoe aza mijery loha asa mangina fa Andriamanitra eo ny tampony loha ary izay mangina volamena. Arakaraka ny anenjena anahy dia vao maika mamiratra foana. Dia teneny foana zay teneniny. Fa matoa Andriamanitra nanangana anahy efa fantany za mafilo io. Fa raha fanenjena zany efa ohatr'izay efa taiza. Fa le olona manao ratsy aoka izy hipotra. Fa aza atao amin'ny mangina fa matoa manao mangina sa. Sady vao misy mikitika eo ihany koa za dia avy daholo nareo hoe iza le olona. Amen. Za ihany koa mitondra mavaka anao foana. Zao za anao fotoana amin'Andriamanitra. Anona fotoana amin'Andriamanitra. Efa herinandro zay nilazan'Andriamanitra tamiko hoe any an-tenimbohitra no iresahako aminao fa misy resaka mangina tiako atao aminao. Fa za mbola nanapitra ny tsy herinandro tselo. Hoe aleo aloha tapeloko ny herinandro fa manina anazy zay ny pino. Fa efa ela tsy naheno ny feoko. Nitory teny taminao za hoe na mbola ola mpijangajanga raha mbola tsy nitombo foana tahaka n'ilay vehivavy Samaritana. Kanefa kosa ilay vehivavy Samaritana navorovaoka betsaka. Hoe andao nareo izay lehilahy iza roa, izy angano Kristy. Dia ozy sy ny filazanao ihany no anekenay anazy fa ny masonay mihitsy ny mahita fa izy ny Kristy tonga mozy an'izao tontolo izao. Halleluja. Dia ahoana indray ny amin'ny Zakaiosy. Izy lehibe ny mpamoretry.
anana ny vola sy ny areny izy dia paka zavatra olan-keriny sy amin'ny fanambakana mpanota i Zakaiosy. Izy anefa fohy ny olona manaradia anto be dia be fohy izy dia niazakazaka tany aloha dia nianika viavy izy. Diny io tsara zany hoe olona mihaja be nianika viavy zany, olona manana ny toerany eo amin'ny tany sy ny firenena. Tsy nisy nahita izy fahitany tompony etaetam-pony. Dia rehefa nandalo tamin'ny lalan'iny tompo dia nierika hoe ry Zakaiosy mijina faingana fo any an-tranonao any io. Hoy Zakaiosy marina ve zany? Ndao ary ny olona rehetra ny monimonina daholo hoe tsy metrano atsy aminay. Nefa zay fa mba hery taona zay nanaradia anazy. Manina tsy metrano atsy aminay. Fa manena Zakaiosy mpanota iantrano amin'izay lehilahy mpanota hono izy. Tonga tao an-trano dia hoy Zakaiosy teo anatrehan'ny tompo, iny tompoko ny asasako ny fananako omeko ny malahelo. Ary raha misy zavatra ony nalaiko ankerina amin'ny fanambakana onerako avy efatriny. Teo amasony voaka rehetra. Ny olona indray dia gaga ka nilaza manao hoe tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany ny mpamoretra manonitra ny etra nalainy. Ravoravo ny fanahin'ny tompo hoe ay mbola misy olo-marina tahaka an'izany vona ibebaka eto ambonin'ny tany. Dia hoy Jesosy anio dia tonga amin'ny tsy tokantrano ity ny famonjeny, fa izy ihany koa dia taranak'i Abrahama, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Mety mbola sy vita batisy ianao fa ny tompo ny taonanao teto. Tonga tokoa Jesosy tompo hitady sy hamonjy ny very. Very tany ambadika tany ianao io dia izy ny taonanao teto. Za tsy nahitanao akory tsy haiko ampianao hoe avy aizy nitokantranao tsy hitako. Fa iza no nitaonanao teto? Jesosy tompo nitaonanao teto dia tsy ny fanendrikendrehan'ny olona na ny fanenjehan'ny olona any ambadika any mety hampialanao eto. Fa raha tonga eo am-baravaranao ny tompo dia milaza hoe sy tiako tsony anao ka miala amin'ny fiangonana io, zay ianao vao miala ato. Raha ohatra ka Jesosy tompo misy tonga eo am-baravaranao miteny an'izany. Fa raha ohatra ka pahana rasy fotsiny dia teneno hoe hitanao raha vavy na hoe anadahy na rahalahy, Jesosy nitaona anaty amin'ny fiangonana io raha hainao miresaka aminy analana amin'ny fiangonana io dia resao izy ankaty amiko ilaza amiko fa tokony ala amin'ny fiangonana io zay no avalonao azy. Niza misy miteny anao fa misy olana tena ampiasainy devoly analanao fotsiny fa Jesosy tompo aza vao vita batisa nalainy devoly fanahy fantany fa olona tsy azo ataony ininy. Fa ianao efa ao tsara amin'ny zavatra rehetra fa ny anjara fanapahana. Tadidinao ny toroteniko tamin'ny afakomaly hoe ilay vehivavy Solemita efa azony Solomona ny tokantrano dia inona ny nataony? Ilay tsy ny fanahiny anony tiany fa Solomona zany lasa izy mitsoka mamatonalina na ny tany antsily. Ry antily mba hitanareo va laha tsy ny fanahiko iny? Dia ozy ny antsily tsy hitanay zany dia lasa izy nandeha vetivety izy dia nahita n'ilay tsy ny fanahiny, tsy namelany misy raha sy tonga ny tany an-tranony. Dia hoy izy mampianina anareo ary zanakavaviny Jerosalema aza manaitra ny fitiavana raha sy efa sitrapony. Midiky zany hoe mampianina anareo aza terena ny foko ity an'i Solomona mpanjaka be voninahitra, fa lay mpiandrondry iny ihany ny tiako, lay tsy ny fanahiko ihany ny tiako. Asika lay izy fa inona kosa ny anankiray tosika vehivavy anankiray efa nivoady tamin'ny tompo fanompoan'i Jesosy tompo hatramin'ny farany, niala tamin'ny anjara fanapahany. Efa zavatra kely sisy angamba kendri-toana sisy andrasa ny vavahany ato io vao miandry kendri-toana kely dia andeha. Fa ny zavatra nitranga nefa iny ny tompo mamatonalina tonga nandondona n'ilay vehivavy. Voay ary lay avako ampakariko, lay voromailàlako, ilay ay tsy misy kilema, fa votonando ny lohako ary ny voloko milantolanto dia kosa ny andony alina. Dia inona navalin'ilay olona? Efa niala akanjo ataoko anandray ny fanao akanjo, efa ny oza tongotra ataoko anandray ny fandoto azy. Mbola nampiditra ny tanany tamin'ny kilodoka amin'ilay trano ihany ny tompo mitady hidim-baravarana osokafana. Avy eo rehefa tsy nahita hevitra ny tompo dia lasa nody any an-danitra izy. Teo amin'izay ilay vehivavy vao taitra tamin'ny tenina ny tompo hoe voay ary avako ampakariko, ilay voromailàlako, ilay ay tsy misy kilema.
fa vontonando ny lohako ary ny voloko milantolanto dia kosa ny andony alina. Teo izy hoe ay ve za mbola tsy ny tompo ihany e. Teo amin'izay izy vao nitady ny tompo fa tsy nahita. Ary inona ny afarany? Ozy amin'izay izy tamin'ny zanaka vaviny Jerosalema ilay tsy matory miandry ilay tsy ny fanany amin'ny alina. Raha mahita anareo ny malalako dia lazao azy hoe marary pity aho. Efa tsy nahita vao marary pity. Satria efa niala tamin'ny anjara fanapahanao ianao. Efa niala tamin'ny zavatra nataonao taloha. Taloha ianao rehefa misy zavatra ilaina amin'ny asan'Andriamanitra ianao ny voalohany mihazakazaka. Na tamin'ny fanohanana zany. Na tamin'ny asan'Andriamanitra zany. Vitanao ary mamafa lalana. Vitanao ny mitona tany. Inona tsy vitanao hatramin'ny vidy bafy ianao mividy micro, vitanao zany. Satria tianao loatra ny tompo dia tianao zaraina aminy daholo izay tsara rehetra ao aminao. Tanao rehefa misy olona mifankaty, tian'ilay olon-tsiny foana. Mizara fitiavana amin'ilay olon-tsiny. Ary tsy avelany tanondroka zany fa rehefa mitanondroka dia pahereziny. Ary rehefa misy zavatra ilainy ka tsenanany dia stara misy ilay olon-tsiny manome an'izany azy. So dia mba hoe izany ny hevitra ahafaly azy. Dia tahaka an'izany ihany koa nataonao taloha. Lasa nihemitra amin'izay Jona fa variana amin'ny vola sy ny harena. Avy eo inona amin'izay? Tonga anatin'ny kibony hazan-drano. Ianao ny afaka mitsoaka hoe za tsy mahavita an'izany anjara fanapahana izany e. Fa inona ny atahorana? Kibony hazan-drano. Mbola anaty sambo aloha ianao zao satria mbola tsy mahavita anjara fanapahana dia mbola entin'ny sambo manonjanonja ianao dia mbola mahita tory aloha. Fa aorinany avy eo anaty sambo amin'izay, aorinany torimaso amin'izay dia inona? Kibony hazan-drano miandry. Ary ela be mihitsy ianao vao tafiala ao. Miandry an'Andriamanitra miteny amin'ny hazan-drano hoe ndana aloha avy ery izy. Dia rehefa aloha ianao rehefa avy eo dia inona ihany mbola miandry ianao? Mbola ilay anjara fanapahanao ihany miandry ianao. Raha mbola azo ialana ny fahalemena izay sy anaovanao ny anjara fanapahanao na ny asan'Andriamanitra ny anjara fanapahana izany ho an'ny olombavao. Tsy mahalala hoe inona moa ny anjara fanapahana. Anjara asan'Andriamanitra izay ataonao zany. Ohatra hoe ianao mety hoe tsy haiko na mpanao décoration ianao, na évangéliste ianao, na mpitondra mambavaka ianao, na sécurité ianao, na inona mety anjara asa nomen'Andriamanitra anao. Inona atao hoe anjara fanapahana. Dikany hoe anjara fanapahana dia ny fahefan'Andriamanitra sy ny asa nozaraina taminao. Hoe tsy zany mba fahefanananao Ny fahefanananao tsy dia ohatr'izao no tokony ataonao. Dia iny anefa ny fanapahana kely mba nitokisan'Andriamanitra taminao, napetrany taminao tsy vitanao iny. Dia rariny kosa Andriamanitra raha miteny hoe matorotoro izy amin'izao eny ambony fandrinany matoro izy any an-tokantranony fa zao ny zavatra sy ampoiziny tampoka. Dia ny andefasako ananjy anaty kibony hazan-drano fa mbola mitady hazan-drano vaventy antonona anao aloha Andriamanitra amin'izao. Teneno an'izany namanao mbola mitady hazan-drano vaventy antonona anao hoe ianao mafiloha be io. Le tsy afahanao mikotoka iny mihitsy. Le hazan-drano lava be iny. Na le bota be. Le tsy afahanao mikotoka iny mihitsy fa ao ianao. Sisy haninao. Tsy afaka isotro rano ihany koa ianao satria fako daholo ao anatin'le kibony hazan-drano. Mbola songirin'le fako indray ary ianao hoe io ianao fa ataonay an'izao Zany hoe mbola manomana Andriamanitra ho iza daholo ilay sy nanao anjara fanapahany ireny tady hazan-drano izy. Ataonsika hoe ny ranomasina dia tsy izao tontolo izao ty. Ny sambo dia io tokantranonao io. Tena amin'ny tsy izao tontolo izao ty ataonsika ranomasina anatin'ity ranomasina ity zany hoe hiala amin'ny tokantranonao io ianao dia
anao hiasa amin'tsy zao tontolo zao tena anao zavatra fa isy ola tsy aombiaza anao any ambadikany io le azan-drano itelona anao io tsy avitanao ninina misy zany olo zany fa raha mbola mindra fo Andriamanitra androany dia mibeba raha mbola mindra fo Andriamanitra androany dia mibeba ninina tenen'olona hoe nareo ane miambina fotsiny fa lozany apôstoly matory taiza nahitanao ny apôstoly matory amin'ny alina zany zara mbola mitona amin'zareo matory amin'izay nareo fa reraka ararina izy raha tory nareo nga mavita hoe miala devoly isanandro isan'ora zany miala foana manomboka amin'ny valo maraina misy arany olona tsy malala fomba amin'ny 10 maraina dia efa miantso amin'ny 4 misy ny sasany amin'ny 3 mba miantso kely fa misy jiolahy dia misy fitabatabany olona nefa rehefa ao am-piangonana mafilo be ohatran'iny izy nefa rehefa misy jiolahy any ambadika reny jiolahy reny le azan-drano goavana be reny tsy mamela maho zany fa rehefa tonga ao an-trano reny tonga dia rofiny daholo ny zavatra rehetra ny telefoninao alainy ny fananana rehetra tonga dia ndray mpimaso io ka hono amin'ity fanjakany lanitra ity hiverina anao njara fanapahana sa miandry azan-drano ngeza be tsy azo atao ninina antany io aloha ny namanao taovy mafy ary aloha ny tehaka e antanio izy hoe inona ny mampangatsika amin'ny asan'Andriamanitra miandry azan-drano antanio tsara izy inona hoe mampijarona amin'ny anjara fanapahana mitady azan-drano sady raha Andriamanitra zay ne maniraka azan-drano tonga dia mitelona fotsiny sady antonona anao tsara misy ny kibony avy eo izy Andriamanitra ihany manendry anazy aloha avy amin'izay izy fa afaka ny foko taminy alohany avy any ianao mbola amin'ny anjara fanapahanao ihany fiainantsika olombelona mandalo tadidio zany nizaniza tsara tare na manam-bola na manam-pahaizana na manam-bola be na manatrano ianao na fiara tian'io tsara manatrano tsara tare be ianao fa rehefa maty dia aiza itoerana mandrakizay any Ampasany dia efa dinio jeny zao hoe za io ka io any Ampasany io ny solon-tranonao dinio tsara nefa fa fatin'olona maro be mpisotro tokany ao tonga ny havanao ianao mbola nivavaka tsy navadika zany fa tsy namadika fa rehefa maty tonga dia avadibadika andry zareo anao dia solony akanjo marina zany manana fiara tsara tare anao dia mandeha fiara tsara tare anao mandeha moto ianao isaky mandeha tsara ne zany tena voakolokolo fa rehefa maty dia iny fiara iny solona vatapaty iny ianao aloha mbola velona dia tena manao akanjo tsara fa mandalo io fa rehefa maty dia ny olona manadio anao dia ny olona mampisikina anao tsy misy amin'ny akanjonao an-trano na dia iray aza ampanaoviny anao fa zareo manao karazana vola cotisation any dia hitadiavan'izy ireo an'ireny lamba le zaizairina sotra kely any Andravoangy reny ianao tanao le costard le vilambilana kely reny reny ampanaoviny anao eo dia asiny gant tananao dia asiny ba tongotrao vilambilana amin'izany le costard nefa ianao an-trano ao tena manana akanjo tsara tare be dikan'izany le fahasolavitra ny saina fa mandalo zao fiainan'izao fa raha mbola tonga atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aloha ianao dia mifalisy miravoravoa
dia tsy avy sara ny Andriamanitra ao. Amen. Aza mba mamila filazana amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra atao dia atao voalohalarana foana ianao. Raha mbola misy zavatra azonao atao amin'ny asan'Andriamanitra dia ataovy amin'izao fandalovana eto ambonin'ny tany izao. Saovy eo tara. Saovy eo dia tara. Fa tsy fantatrao ny ora sy ny fotoana ialanao eto a. Ianao mety mieritreritra hoe any anahy mbola misy 3 taona nefa mety efa 3 andro. Mampianatra foana iverenanao amin'ny anjara fanapahananao. So dia maty rehefa avy eo dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy no anjara fanapahana, inona ny antony? Dia hoy izy ianao tamin'io narary. Dia hoy izy mandainga ianao, ny anjelinao ane manao tatitra eo e. Lainga an'izany fa mafana hono ny andro dia kamo izy andeha ho any am-piangonana. Lainga an'izany fa reraka hono izy. Firy andro ny tsy nanaovany io anjara fanapahana? 50 alina zay raha natambatra nanitra ny 3 taona. Nanitra n'izao taona. Ay, ery hitanao le amin'ny tranomaizina alefaso amin'ny tranomaizina fanahy. Ny zavatra rehetra atao amin'Andriamanitra dia misy valiny daholo. Fa dinio fa na dia naditra be tahaka an'izany aza ny olona tao Ninive. Fa rehefa nanapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra fa tsy hamerina intsony, dia namela ny elo ny Andriamanitra. Ya, hoy ny ten'Andriamanitra hoe voavela ny eloko ao ary amin'izao sy izao aza manao taintsony. Aza mihaino resaka ny mpanaratsy fa maro ny olona sy tianao amin'ny fijoronao io. Misy aza ny fahavalo mahavita miditra ny an-tranonao mihitsy, andeha hitsikilo, andeha hanaratsy fotsiny. Fa rehefa miteny aminao izy ianao zay zavatra ampiverin-dalanao dia teneno hoe zao hoe teneniko anao ianao misy mangata amin'ny tompo fa izy manko nitaona anaty tamin'ny fiangonana io. Fa raha tonga eo ambaravarana na ny tompo mamaly vavaka anao ka milaza sy tiantsony za dia za iza vao miala amin'ny fiangonana io. Zay no avalonao ananjy. Fa sy maintsy andalo ady sika. Dia manarak'izay ny olona rehetra nanao ny asan'Andriamanitra miverena amin'ny asa voalohany. Aza mieritreritra hoe ka ianona manko zao, ka ianona zao. Miverenanao amin'Andriamanitra, ataovy sara ny asanao. Samy manao ny asany sika, vetivety sika tonga dia mandroso be mihitsy. Samy mandray nandraiky ny sika. Rehefa misy ny fanentanana am-piangona dia mba miazakazaka ianao. Amen. Nondray ary sika hijery tenin'Andriamanitra hafa. Ho an'ny olona izay miorina tsara. Any amin'ny Estera ny jerevantsika, any amin'ny pejy 5:10 any. Ovakinsika ny bokin'ny Estera. Akansika fampianarana amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny pejy 470 dia efa mahita an'izany ianao pejy 470 dia mahita ny Estera. Estera toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany. Estera alohan'ny Joba dia Salamo avy eo. Zany hoe avy amin'ny Salamo dia Joba dia Estera. Estera toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany. Ny fahasorany ny fanasana zafady. Ny fanasana lehibe nataony Ahasverosy ary nanesorina ny vasy ty vadiny. Ovakina ny soramandry dia mivako toy izao Manarintsoa tompana hoe ny fanasana lehibe nataony Ahasverosy ary nanesorina ny vasy ty vadiny. Toko voalohany amin'ny andininy voalohany vakina Manarintsoa tompo. Ary tamin'ny andro nanjakany Ahasverosy ty Ahasverosy ty ilay nanjaka hatrany India ka hatrany Etiopia ka nizarazara ho 720 toko ny fanjakany. Dia tamin'izany andro zany raha nipetraka teo ambony seza fiandriana ny fanjakana izay tany Sosana renivohitra i Ahasverosy mpanjaka
tamin'ny taona fahatelo nanjakany dia nanao fanasana ho an'ny mpanapaka sy ny mpanompony rehetra izy. Ary teo anatrehany koa ny lehibe ny miaramilan'ny persiana sy mediana sy ny mpanapaka hatramin'ireo komandiny isantokony amin'ny fanjakany. Ary naseho ny andro maro dia 200 andro ny arena mamboninahitry ny fanjakany ary ny tabia sy ny rearea momba ny fahalebiazany. Ary efa tapitra izany andro izany ny olona rehetra izay toany sosana renivohitra na lehibe na kely dia nanaova ny mpanjaka fanasana nahatra afotony teo amin'ny kianjany tanimbolony tranon'ny mpanjaka. Ary nisy lamba fotsy misorasoratra sy manga ny fehy tamin'ny kofehy rongony fotsy sy volomparasy tamin'ny masombola fotsy sangasanga ny vato maromora fotsy. Ary nisy farafara volamena sy vola fotsy teo amin'ny lampy vato alabastara sy maromora fotsy sy ary maromora mainty. Ary ny olona dia nampisotroina tamin'ny kapoaka volamena samy hafa avokoa ny kapoaka ary besaka ny divain'andriana araka ny fanomeny mpanjaka. Ary nisotroan'ny olona dia araka ny tenin'andriana ka tsy nisy nanery fa toy izany no nandian'ny mpanjaka ny mpitandrina ny tranony rehefa mba anaovany olona araka izay sitrapony avy. Ary vasty vadin'ny mpanjaka dia mba nanao fanasana ho an'ny vehivavy koa atao amin'ny tranon'ny mpanjaka izay any aserosy mpanjaka. Ary tamin'ny andro fahafito no nifaly ny fon'ny mpanjaka azony divay dia nomeny teny meomana sy bizita sy arbona sy bigta sy abagta sy zetara ary karkasa sy dranolainy 7 izay nanompo teo anatrehany aserosy mpanjaka mba hitondra ny vasty vadin'ny mpanjaka ho eo anatrehany mpanjaka misatroka ny satroboninahitry ny fanjakana mba asehony ho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny atsarantarehiny. Fa mahate izay izy fa vasty vadin'ny mpanjaka nanda ny tenin'ny mpanjaka nentiny sy dranolay ka tsy nety nankany dia tezitra loatra ny mpanjaka ka ny rehetra tao am-pony ny fahatezerana. Dia hoe ny mpanjaka tamin'ny olokendry izay mpanandro toy izany no nanaovana ny raran'ny mpanjaka teo anatrehany izay rehetra na lalalalana sy fitsarana. Ary ny teo akaikiny dia Karsena, Setara, Admata, Tarsisy, Maresy, Marsena, Memokana, mpanapaka 7 tamin'ny persiana sy mediana izay nahita ny tarehin'ny mpanjaka ka nipetraka tamin'ny fitoerana aloha teo amin'ny fanjakana. Ahoana no anaovana any vasty vadin'ny mpanjaka raha araka ny lalàna satria tsy nankatony didiko izao aserosy mpanjaka nentiny sy dranolay izy. Dia namaly memokana teo anatrehany mpanjaka sy ny mpanapaka ka nanao hoe tsy tamin'ny mpanjaka ihany nanaovany vasty vadin'ny mpanjaka izao ratsy izao fa tamin'ny mpanapaka rehetra koa sy ny vahoaka rehetra isantokony eran'ny fanjakany aserosy mpanjaka. Fa elany amin'ny vehivavy rehetra izao zavatra nataony vasty vadin'ny mpanjaka izao ka anaovany vadiny ho tsinotsinona eo masina. Fa samy ianao hoe aserosy mpanjaka aza nandidy ny vasty vadiny ho entina eo anatrehany nefa tsy nety izy. Ary na dia amin'izao andro izao azy ny andriam-bavin'ny persiana sy mediana izay ny mandre nataony vasty vadin'ny mpanjaka dia samy ilaza izany amin'ny mpanapaka rehetra voatendry ny mpanjaka ka dia holoza loatra ny famingavingana sy ny fanirasirana. Koa raha sitraky ny mpanjaka dia aoka izy didin'ny mpanjaka ivoaka avy eto amin'ny mpanjaka ka hosoratana ao amin'ny lalan'ny persiana sy mediana ka dia tsy hovana fa tsy azo mankeo anatrehany aserosy mpanjaka intsony vasty. Ary ny voninahitry vasty dia aoka omeny mpanjaka ho an'izay vehivavy hafa tsara noho izy ary raha toriana eran'ny fanjakana rehetra fa lehibe izany ny lalànan'ny mpanjaka izany izay atao dia samy anome voninahitra ny vadiny avy na ny lehibe na ny kely ny vehivavy rehetra. Dia sitraky ny mpanjaka sy ny mpanapaka izay anteny izany ka dia nanao araka ny teny memokana sy ny mpanjaka ka nampitondra taratasy izy ho any amin'ny isantokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka dia isantokony araka ny sorany avy ary isam-pirenena araka ny fiteniny avy mba ahatapaka ho an'ny tranony avy ny lehilahy rehetra ary samy teny araka ny fiteniny avy isam-pirenena.
ny nifidianana ny Estera ho vadin'ny Aserosy. Rehefa afaka izany no nefa niona ny fahatezerany Aserosy mpanjaka dia nahatsiaro ny Vasty sy izay efa nataony izy ary ny efa nitsarana azy ka dia hoy ireo zatovy ny mpanjaka izay nanompo azy. Aoka ny mpanjaka hitadiavana zazavavy virjinina tsara tarehy ary aoka ny mpanjaka hanendry olona any amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana rehetra dia aoka hovoriny reny ny zazavavy virjinina tsara tarehy rehetra ho aty sosana renivohitra ho ao an-trano be ny vehivavy amin'ny fehiny gay sy dranolay'ny mpanjaka mpifehy ny vehivavy ary aoka homena zavatra fidiovana izy koa izay zazavavy sitraky ny mpanjaka no aoka anjaka isolo ny Vasty dia sitraky ny mpanjaka izany teny izany ka dia nataony. Ary nisy jiosy anankiray tany sosana renivohitra Mordekay no anarana, zanak Jaira, zanak Simei, zanak Kis avy tamin'ny taranak Benjamin, izay efa nentina ho babo avy tany Jerusalema tamin'ny babo izay nentina niaraka tamin'ny Jekonia mpanjakan'ny Joda izay no baboy Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna. Ary izy nitaizany Adasa Estera izany, zanaka vaviny rahalahy rainy izay tsy nanana ray sy reny intsony, ary zazavavy dia soa sady tsara tarehy, ary norasiny Mordekay ho zanany izy rehefa maty ny rainy sy ny reniny. Koa noho ny reniny ny tenin'ny mpanjaka sy ny lalàna ka voavory tany sosana renivohitra ny zazavavy maro ho any amin'ny fehiny gay dia manentiny ho amin'ny tranon'ny mpanjaka koa Estera ho amin'ny fehiny gay mpifehy ny vehivavy. Ary nahafaly azy raha zazavavy ka nahita fity teo masony dia nomeny faingana andra zazavavy ny zavatra fidiovana sy ny anjara hanina ary ny ankizivavy 7 izay voafantana homena azy avy tao an-tranon'ny mpanjaka. Ary nafindra ho ao amin'ny fitoerana tsara indrindra ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny ankizivaviny. Nefa Estera tsy mbola nilaza ny fireneny na ny fianakaviany satria nopeperan'ny Mordekay mba tsy ilaza izany izy. Ary Mordekay nisangasangana isanandro teo anolohan'ny kianjany tranom-behivavy mba hafantarana izay toetrany Estera sy izay anaovana azy. Ary noho tonga ny andro idirany zazavavy tsiraray isanandro tao amin'ny Aserosy mpanjaka rehefa tapitra tamin'ny 12 volana araka ny fomba fanomanana ny vehivavy, fa tapitra tamin'izany ny andro fidiovana dia 9 mbolana tamin'ny jiloilo misy miora ary 9 mbolana tamin'ny zavamanitra sy ny zavatra sasany fidiovany vehivavy. Koa noho ny hiditra ao amin'ny mpanjaka ny zazavavy tamin'izany dia nomeny azy izay rehetra nilainy hoentiny avy amin'ny tranom-behivavy ho ao an-tranon'ny mpanjaka. Ary noho ny maraina dia niveriny izy ho ao an-tranon'ny faharoa ny toeran'ny vehivavy ho ao amin'ny fehiny Sasegaza sy dranolain'ny mpanjaka mpitandrina ny vady sy dranony. Ary tsy mba niditra tao amin'ny mpanjaka intsony izy raha sy tian'ny mpanjaka ka voatona ny anarany. Ary efa tonga ny anjara androny Estera zanaka vaviny Abiail rahalan'ny rainy Mordekay izay efa nandray azy ho zanany vavy hijirany ao an-tranon'ny mpanjaka dia tsy nila na inona izy mihoatra noho ny notonony gay sy dranolain'ny mpanjaka mpitandrina ny vehivavy. Ary Estera nahita fity teo io masony olona rehetra izay nijery azy dia nentiny ho ao amin'ny Aserosy mpanjaka Estera ho ao an-tranony fanjakana tamin'ny volana 10 volana Tebeta izany tamin'ny taona 17 nanjakany. Ary tian'ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera ka nahita fity sy sitraka teo masony mihoatra noho ny virjinina rehetra izy ka dia nosatroiny satroboninahitra ny fanjakana izy ka nampanjakay ny solany Vasty. Ary ny mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanapaka rehetra sy ny mpanompony dia fanasany Estera izany. Ary nanendry andro fifaliana ho an'ny fanjakana rehetra isan'ny tokony sady nanome zavatra araka ny fanoan'ny mpanjaka. Ary raha nisy virjinina novoriana fanondrona dia nipetraka teo ambavadin'ny mpanjaka Mordekay, nefa Estera tsy mbola nilaza izay fianakaviany na izay fireneny araka ilay namemperan'ny Mordekay azy ihany. Fa ny teny Mordekay dia nankatoavin'ny Estera tahaka ny fony izy mbola nitaiza azy ihany. Tamin'izany andro zany raha Mordekay nipetraka teo ambavadin'ny mpanjaka dia tezitra Bigtana sy Taresy roa lahy isany sy dranolain'ny mpanjaka dia ilay mpiambina teo ambaravarana ka nitady amono ny Aserosy mpanjaka izy. Ary fantatry Mordekay izany ka nambarany tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka dia nambarany Estera tamin'ny mpanjaka koa izany araka ny nampilazany Mordekay azy.
ary rehefa nodinina zany zavatra izany dia indro marina ka dia naantona tamin'ny hazo izy roalahy ary nosoratana tao amin'ny bokin'ny tantara teo anatrihan'ny mpanjaka izany. Amen. Tiako ambara amintsika hoe sy voafetra amin'izao foana ny fiainanao fa isy fisandratana ho manin'Andriamanitra anao. Amen. Ndray andro dia nisy tantara tamin'ny Sosana azo babo tany Babilôna tamin'ny andron'ny Asirosy mpanjaka ery Mordecai jiosy marobe zareo tafiditra tao anatin'izany Adasa na Adasa na Estera. Tsy Estera ty dia kamboty raisy reny. I Mordecai kosa dia tsy nanambady fa nitoetra mpiandro vavadin'ny mpanjaka. I Asirosy mpanjaka nefa dia nanambady ny Vasti, vehivavy tsara tarehy sady mateo ty zany Vasti zany. Ary rehefa nanao fanatsana nefa fanasana andro maro nandritra ny 100 andro mahery ity Asirosy ty dia nasehony teo daholo ny fotoana rehetra, ny fananany rehetra ary nanan'olona tamin'izany dia kopy volamena. Ary ny olona dia nisoro tamin'ny jivain'andrina daholo, be dia be zavatra nohanina tamin'izany. Dia ny zavatra nisy i Vasti dia namoro ny vehivavy rehetra namany, fa ny lehilahy rehetra sy ny vahiny dia tany amin'ny Asirosy daholo. Dia ozy Asirosy tamin'ny sidranolahany 7 hoe andanareo mandeha maka ny Vasti vadiko. Io zany dia tena vady mariaziny, vady vita soratra taminy. Ary tena tiany io, matoa mpanjaka izy nefa ny safidy ny vehivavy io. Io vehivavy io dia nomeny Asirosy lalana nandeha nanao fety ny vehivavy tany. Dia Asirosy sy ny olona rehetra, ny vahoaka rehetra tsy nisy asa tamin'izany fa voarara daholo ny mpiasa midiny birao fa fety ny andro. I Asirosy dia tena mpanan-karena, dia naniraka olona 7 lahy izy hoe mandana hoe alaivo i Vasti vadiko, asehoko ny olona rehetra eto amin'ny fanjakako ny fahasarantareny. Dia nanda i Vasti. Tonga niraka avy any dia hoe tsy vita nony. Nanda i Vasti. Rehefa nanda i Vasti dia tezitra Asirosy dia nyrehetra tao anatin'ny fahatezerany. Rehefa nyrehetra tao anatin'ny fahatezerany dia hitan'ilay solompanjakana teo fa maninona ianao? Dia hoe fa maninona moa zany Vasti vadiko no alaiko, asehoko eo anatrehan'olona fahasarantareny. Olona vady vita soratra sy mariazy tamiko izy, nefa dia mamaly izy sy andeha aty sy hoe tao anatrehako nefa za vadiny. Inona ny sazy mendrika azy? Dia hoy ny olona mpanolosaina hoe ny sazy mendrika an'izany raha ohatra ka tsy hosaraina i Vasti dia avokoa ny lehilahy rehetra, avokoa ny vehivavy rehetra anitsakisaka ny lehilahy rehetra ao an-trano. Fa ny mety dia aleo misy Vasti ho tsaraina dia esorina tsy ho vadin'ny mpanjaka intsony. Dia no tsaraina Vasti dia novonoina tany dia maty. Dia afaka ray taona nefa, afaka fotoana fohy dia natsiaro ny Vasti mpanjaka satria tsy nanambady tsony. Dia nisy solompanjakana ny mpanolosaina azy ny teny hoe maninona raha voriana daholo ny virjinina rehetra eto ny tanàna amin'ny faritra ny Sosana sy any ambanivohitra sy any amin'ny fireneny rehetra any, antsoina daholo ny virjinina. Dia atao amin'ny tranom-behivavy. Enim-bolana izy midio amin'ny ora, dia enim-bolana izy midio amin'ny fidio am-behivavy. Afaka ray taona dia aseho eto anatrehan'ny mpanjaka daholo ny vehivavy virjinina rehetra. Zany hoe tsy maintsy maka famantarana maha virjinina azy rehetra olona rehetra vao miditra ao. Iny zany fidirana eo am-bavady. Virjinina izy. Tao anatin'izany tonga daholo ny virjinina rehetra, ao ny zanaka mpanan-karena, ao ny antonontonony, ao ny satria firenena maro na tonga zanany tao. Mety misy olona akaiky ny Asirosy misy ara mba naniraka ny zanany vavitokana tao. Ny sasany tamin'izany mety nanao lokomena, namboarina tsara ny volo alohan'ny hijiranao, ny karakaraina tsara. Dia i Mordecai indray mba naniraka ny Estera kamboty, na dia tsy nanana fanantenana azy satria tsy miala eo am-bavady foana mienoeno zavatra tao an'ny Estera sy ny manjoa azy ihany. Kamboty Estera sy dia nanana lamba firy. Fa majiosy azy dia robo nanaovany dia manao saron-doha. Vao niditra ny vavahady nefa ny Estera tonga dia nahita fitsy tamin'ny lehilahy rehetra
zay tonga tao nahita avy ty de natokana izy ireo hoe teo zany ny mpanjaka efa voadona tamin'ny vasty vadiny izay efa nampiantana loatra nanaovana an'izao rehetrarehetra zao nandaniana ny heriny nefa nanao tsinotsinona anazy efa voadona tamina vehivavy ohatry zany izy de sy maintsy lasa zany ny mpanolosaina vao nahita ny fitafiana Estera masina be sady mbola virjine izy de tonga de niraisy ny Estera de nakany virjine 7 ho mpanompo azy Estera nefa olona kambotsy olona tsy manana raisy reny fa Mordekay mipetraka i Mordekay nefa miteny aza miteniteny toerana ny avinao na ny ray aman-drenao akory fa andevo sika ty fa raha fantatry fa jiosy ianao de ankalanao izy ary mety voelikiliky ianao hoe iny angara firenena amsika fa leo iny odiany de zao ary ny fantana mipetraka hoe Andriamanitra ve mila manontany olona ny amin'ny fanapahan-kevitra raisiny tsy manontany olona Andriamanitra fa Andriamanitra tonga de mandray fanapahan-kevitra avy hatrany eo amin'ny fiainan'olona anankiray izay tiany ho asandatra amen ataovy mafy mitehaka ho an'i Jesosy tsy nilaza misy Estera hoe za jiosy ary Mordekay de niteny hoe aza miteny ray aman-drenao na ny fiavinao na jainy Estera zany zao anefa ny zavatra nisy ary efa amin'ny ariva de ampandalovina amin'ny Aserosy mpanjaka daholo vehivavy rehetra misy tsara tare misy bikana misy tena lava volo misy bory volo misy manao solomaso tsy fantatry tsony zay fandeha ny vehivavy rehetrarehetra nandalo teo rehefa amin'ny ariva izy zany mandalo eo ka rehefa tsy ilainy Aserosy de lasa izy mandeha mitrano hafa indray trano-behivavy faharoa de lasa vady sidrano reny fa rehefa tonga kosa Estera tsy nitondra ninninina fa ny fahamotinany fotsiny no hitany Aserosy tonga de resy lahatra vetrany izy hoe efa voadona tamin'ny vadiko teo le jejojejo fa ity vehivavy ty mendrika na mihitsy na ny fitafiany masina tsara na izy manao saron-doha mety be amiko tsy navelany nandeha tany zony fa tonga de niaraka natory tao an-tranony Estera fa ny olona rehetra nalefa nody fa Estera tonga de nisatroa ny satroboninahitra volamena mpanjaka vavy de ny ampisony iny ihany de nandefa iraka maneran-tany izy fa anao fanasana Estera de zao ary ny fanontaniana nametraka fanontaniana za teo Andriamanitra ve rehefa nandratr'olona de maka hevitra aman'olona tsy maka hevitra izy fa ny zavatra mahagaga de zao tsy fantatra ny Aserosy akory hoe iza moa Estera aiza moa ny ray aman-dreniny avy aiza ny fiaviny nesorin'Andriamanitra tao anatin'ny lohan'ny Aserosy zany mba tsy ahalalany hoe Estera io ane olona sy tokony alaina vady satria raha ny lalàna sy tokony anambady mpanjaka ny olona kamboty maty raisy reny sy tokony anambady mpanjaka izy satria olona maty raisy reny zay aloha voalohany tsy afahan'ny Estera manambady any Aserosy faharoa izy any koa jiosy fa sy mba ray firenena amin'zareo fahatelo tsy fantatra ihany koa izy any koa olona azo babo fa Andriamanitra rehefa anandratra olona na de kamboty azy olona io na tsy manan-kohanina azy Estera na de tsy manana fitafiana azy izy fa rehefa anandratra anao Andriamanitra amin'izao toerana misy anao zao tsy maka hevitra any ampanaratsy anao izy sy maka hevitra amin'izany izy fa tonga de manapa-kevitra fotsiny hoe ity olona ty tiako asandatra de misandatra ianao amen za miteneniko hoe tazomo sara tany mafy zay nanao mba sy hisy aka ny satroboninahitra ao nanao fanasana Estera izy fampakarambady nanao mariage teo anatrihan'ny olona Estera nefa sisy nitantana izany ve de sy tonga sain'ny Aserosy hoe aiza ny ray aman-dreniny hitantana azy fa tonga de natao fotsiny fampakarambady io Estera tiandray ny vadiko manomboka androany sady tsara tare izy nisongaina tao anatin'ny vehivavy maro izy sady virjine jerevo ny fahamotinany io ndray ny vadiko fa i Vasty noho ny tsy fanarahany teniko de avy elo izy ho faty any efa tsy eo sony Vasty satria tsy afaka anambady Aserosy raha sy maty Vasty de sy maintsy natao zay nafaty any Vasty
mba anambadiny Aserosy. I Aserosy ny safidy hoe asio Estera ny anarany de jios izy nanao an'izany ve izy? I Estera ihany koa tsy nanampo hoe zaho kamboty ty ve de ho tiany mpanjaka. Aiza koa isy olona kamboty zany andeha vavy sy manana raisy reny na ny akanjo tafiana aza tsy ampy, tsy mba mahafantatra lamaody tahaka ny olona moa hoe akanjo tsara fa de iny manao robe lava iny de saron'olo zay mba fantana. De izy ve de hieritrehitra ho vadiny mpanjaka fa Andriamanitra rehefa hiasa anandratra olona matoky anankiray de tena vitan'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra ny manandratra ny olona anankiray. Tsy maika nanambady mihitsy Estera. Zany mahatonga ny Mordecai miandry vavahady de mienoeno hoe mba manahoana re Estera kamboty kely iny. So de misy fensoana ray aman-dreny tampoka. Inona ny atao? I Mordecai koa amin'ny olona mpiandry vavahady fa sy hoe olona malaza. Mpiandry vavahady fa zany hoe Andriamanitra sisa nitokiny teo amin'ny fiainany. Satria Estera mitazona ny fahamasinana amin'ny jiosy mahazo manambady raha sy virjine. Niazona ny fahamasinana teny foana Estera. Impanjaka nefa mitady virjine. Mordecai miteny hoe Estera zany de tsy anambady satria tsy fantatry ny lalàna ny tany misy anay sady tsy afaka anambady jentilisa mihitsy izy. Nefa ny jiosy miaraka aminay ty andevo daholo. Olona azo babo. Iza re zany no anambady an'ity zanako vavy ty. Fa Andriamanitra nevitra hoe aza matahotra ry Mordecai. Fa ny mpanjaka mihitsy ho vadiny Estera zanakao. Halleluja. Ny lalana hitondran'Andriamanitra anao mbola sy fantatrao. Fa ankehitriny aloha anao mametra fanantenana ao anatin'ny fonao. Fa sy tahaka n'androany ny ampiso. Fa hiakatra hatrany ny fiainanao na olona lazaina fa kamboty, olona tsy manana ninina azy ianao. Mety hoe miasa ianao de mety mbola ambanimbany ny toeram-piasana anao. Fa lazaiko anao fa mpiandry vavahady ene Mordecai ny tonga premier ministre. Mpiandry vavahady ene izy ny tonga premier ministre. Anga zany azonao saina. Olona kamboty raisy reny ene i Estera ny tonga mpanjaka vavy. Sécurité aloha ny asan'ny Mordecai teo ambavady fa izy ny sanotra premier ministre izy avy eo. Ianao zao koa ve de tsy anana fanantenana de jineo tsara. Rehefa mandalo eo amin'ny vavadiny mpanjaka de Mordecai de mandalo eo managagita. Tezitra izy satria tsy mamenkoka aminy mihitsy na mandoalika eo anatrehany ny Mordecai jiosy. De Mordecai ny teny fa de aminay jiosy ny andoalika amin'ny olona na enkoka eo anatrehany olona. Amin'ny fanomporan'Andriamanitra na amin'ny anjara fanapahana tsy hevelan'Andriamanitra irery zany. Tsy hevelan'Andriamanitra irery zany izy. Zavatra nitranga de zao maraina be ho avy ny premier ministre managagita angataka ny an'ny Mordecai jiosy fa ho vonoana antony amin'ny azo. Angataka amin'ny Aserosy mpanjaka zao anefa Andriamanitra rehefa hamonjy ny olona anankiray na anantra ny olona anankiray de amin'ny fotoana zay tsy ampoiziny. I Mordecai tsy malala ninina fa de eo ambavadiny mpanjaka eo manao sécurité. Ny premier ministre nefa efa iresaka amin'ny Aserosy mpanjaka maraina fa antony amin'ny azo io sécurité io Mordecai. Fa ny zavatra nisy ny alininy nataon'Andriamanitra tsy nahita tory amin'izay i Aserosy mpanjaka. Miditra ny sehatra Andriamanitra ny amin'ny olona ty azy. Nataony tsy nahita tory de hoy izy mba vakio amiko hoe boky fitadidiana mba ho fantatro zay olona nanao soana sy nanao ratsy anahy. Tsy nahita tory izy de nivakina de hita fa Mordecai ny ampanga le olona rola izay teo ambavady ny mpiambina ny Aserosy mpanjaka ihany teo ambavady zay ny kasa mono azy. Ary rehefa nodininy zany ka marina de nantona teo amin'ny azo le olona. De hoy i Aserosy tamin'iny alininy
inona moa ny fisandratana efa nataoko any Mordekay jiosy izay mpiamana ny mpanjaka eo am-bavady. Mpiamana ny vavady ny mpanjaka. Dia hoy le olona tao, tsy mbola nisy tompoko. Maraina ny andro dia hoy Mordekay, hoy ny Asirosy mpanjaka, iza ny ao an-kianja? Dia iza ny tao? Iamana ny tao. Ny hitondra hevi-drasy angataka any Mordekay jiosy antona amin'ny hazo. Afsika. Dia hoy Asirosy mpanjaka tamin'ny Amana, ampijiro ary Amana, dia niditra Amana. Dia hoy Amana taminy fampiaraba dia niteny Asirosy mpanjaka, inona no mety ataon'ny olona, atao amin'ny olona izay tiany mpanjaka miamboninahitra? Inona no mety tokony atao amin'ny olona anankiray izay tiany mpanjaka miamboninahitra? Tena maly Amana anakampoa, iza ndray moa zany miamboninahitra raha sy za. Za zao efa Premier Ministre dia inona ary mbola tiany atao amina? Dia hoy izy, izay tsara indrindra nataony, satroboninahitra efa nisatrohan'ny mpanjaka ampisatrohana anazy. Ny akanjo fiandriananao ry mpanjaka atao aminy. Ny soavaly efa nitengenanao itengenany. Ary isy olona faran'izay amony indrindra atao amin'ity fanjakana ity, atao miantso eo alohany hoe toy izao atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka miamboninahitra. Tao anatin'izay nefa Mordekay mijoro tsara manao sécurité. Sisy zavatra fantatra. Ny zavatra nisy dia hoy Asirosy mpanjaka tamin'ny Amana agagita Premier Ministre hoe ndanary alaivo i Mordekay jiosy mpiandry vavadiny mpanjaka dia ataovy aminy tsy misy lasaka zany teninao zany dia ianao mihitsy no iansoanso eo alohany hoe toy izao atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka ho miamboninahitra. Manomboka androany dia hitanao ny fisandratanao fa mandeha tsikelikely. Amen. Tandremo tsara. Tandremo tsara. Raha ohatra zany hoe tandremo tsara fa ny zavatra misy i Mordekay izay ho vonoina amin'ny hazo indray no nisandratra. Andriamanitra sy tara misy ny ananitra anao manomboka androany. Satria androany andro ampizorona ny fanjakan'Andriamanitra, anisina tombo-kase an'ity fanjakan'Andriamanitra ity, mijoro manomboka androany eto Betleheman'ny Joda ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona rehetra mivavaka ato na ny sécurité aza dia ho asandratr'Andriamanitra daholo ianareo rehetra rehetra. Amen. Halleluja. Noho izany mila mijoro ianao. Ny vehivavy rehetra ho tahaka ny Estera, lehilahy rehetra ho tahaka ny Mordekay. Amen. Iza te ho tahaka ny Estera? Tonga avy aminao araka an'izay hainonao. Iza te ho tahaka ny Mordekay? Tonga avy aminao araka an'izay hainonao, satria androany Andriamanitra manisy tombo-kase an'ity fiangonana ity. Fa ity fiangonana ity dia fanjakan'Andriamanitra, ary ohatra lavitra noho izao isika atany amparany any manomboka androany. Jesosy no hitona olona eto. Rehefa mba tonga eto kosa le olona tominy dia anjaransika mizara fitiavana aminy. Aza mifanelikilika zany fa samy tiany daholo sika. Amen. Samy tiany Jesosy daholo sika. Ka androany Andriamanitra, za moa tsy niteny tamin'ny onjam-peo satria tsy efako ny manao miresaka amin'ny radio ny amin'izany. Androany ane no anasivan'Andriamanitra tombo-kase n'ity fiangonana ity fa ho tonga fanjakan'Andriamanitra ny aty an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ka ny vehivavy rehetra dia ho tonga tahaka ny Estera, lehilahy rehetra dia ho tonga tahaka ny Mordekay. Jereo sara fa Mordekay mpiandry vavady fa nivadika amin'izay ny rasa, lasa nanao akanjo mpanjaka izy, tengina ny sovaliny, vetivety eo izy nisandratra Premier Ministre. Ary ny fahavalon'ny Israely rehetra, fahavalon'ny jiosy rehetra resy teo anatrehany daholo. Aza matahotra intsony ianao. Rehefa voasoratra amin'ny fanjakan'ny lanitra ny naranao manomboka androany. Noho izany ataovy sara ny anjara fanapahananao. Fa misy azan-drano ngeza be any miandry fotsiny.
Vao miala maesteranao ianao de manino misy azandrano ao miano fosiny sady isika ihany koa rano daholo manodidina fatazomy sara ny fahendrenao. Ianareo lehilahy ihany koa na sécuritaire ny asanareo na inona asanareo isandratrinareo reo. Aza manajino ny Andriamanitra nareo raha mamisandratra. Ny mpanompo Andriamanitra rehetra ampiasaina Andriamanitra daholo. Ny olona rehetra zay tonga eto miverina ny asa voalohany daholo. Halleluja! Miverina ny asa voalohany daholo. Iza ny malala ny tompo tonga eto, iza ny tena tsy ny tompo, iza manana hoe tsy ny fanahy. Miverina ny fitiavana voalohany daholo sika rehetra. Aza matsiaro ny lasana amin'ny saina ny taloha. Ino Jehova no zava-baovao ary amin'ity androany ity dia miposaka zany ary asian'Andriamanitra tomboka se ny fanjakan'Andriamanitra mijoro manomboka amin'ity androany ity. Halleluja! Ao tsara ve sika? Ao tsara ve sika? Estera daholo ny vehivavy rehetra. Ny lehilahy rehetra kosa Mordecai daholo. Ngamba eto sisy Jona fa raha vao mangatsika ianao dia ina zany miandry anao? Misy ina anatin'le rano azy? Sy voay fa misy azan-drano ngeza be. Raha voay izy dia mety kelikely ihany ny vatany. Misy azan-drano ngeza be. Ka ozy aminao hoe tandremo tsara. Tandremo sao dia ho vasy ty ny vehivavy rehetra jao ny vadinao dia tiavo izy. Lehilahy rehetra mba mizara fitiavana amin'ny vadiny fa sy nareo tiavina eo fa mba mizara fitiavana. Ny vehivavy manekeny vadinareo, ny lehilahy tiavany vadinareo. Ny tsy manambady mipetra tsara. Ny andrasany Estera fa misy Estera ho azy tonga eo. Ho avy Estera. Amen. Androany zany nasian'Andriamanitra tomboka se tsy fiangonana ty dia Jesosy tompo mihitsy efa nilaza fa nisy tomboka se ny fiangonana ho tonga fanjakan'Andriamanitra. Iza ny faliny amin'izany? Tongava amintsika amin'ity androantsena izany. Mila miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao. Mila miverina amin'ny asa voalohany ianao. Sarovy avokoa ny fifadinkana ny jalinao reny alimbavaka reny moa sy fitiavana amin'ny Jesosy va ny aretanao tamin'ireny. Ka hoany ianao amin'izao fotoana izao ny vaozongozony. Miverena ianao amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ny asa voalohany, miverena amin'ny fitiavana amin'ny Jesosy tamin'ny voalohany. Fa minao fa andalo eto raha tsy ny fanahinao androany dia izy anomenao an'izany fahasambarana lehibe zany. Amen. Halleluja. Manomboka androany dia hitombo ny fandrosoansika. Sy maintsy andeha ny tendrombohitra hihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra. Na tsy hitanareo eto 2 andro fotsiny sy hitanareo anahy na mety 3 andro dia aza malahelo fa masoanao le andehanako any. Fa raha io anamiko misy izy dia ilazako azy hoe omena tombonandro aloha anao voalohany dia ampirehetina indray la fitiavana voalohany ao anatinao dia tahina mihoatra ny gentilisa ny tahinanao ary hitombo ny ara-panahinao havita ny asan'Andriamanitra anao dia anetry tena ianao nafanetra ny tena ampandroso ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Ao tsara ve sika? Mazao tena ry aloha. Manomboka androany ny valona iny tantaran'ny fiangonana rehetra iny. Fa androany fanjakan'Andriamanitra no mijoro eto. Fanjakan'Andriamanitra no mijoro eto. Mila manana hery lehibe sika. Mila matanjaka sika. Mila matanjaka sika. Mila mafy lobe ianao io. Fa sy mafy loatra ny vasy ty fa mafy lobe tena mijoro ohatran'ny Mordecai daholo lehilahy rehetra. Vehivavy rehetra mijoro ohatran'ny Estera daholo. Fa zao lazaiko anao matoa Andriamanitra mampidina ny fanjakana avy any an-danitra ho aty amintsika. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra dia tsy avelan'Andriamanitra amin'izao fahoriana izao sika. Fa sy maintsy ho asandratra Andriamanitra
mba tsy hanala baraka ny anarany masina. Hoe ino ny misy olona mivavaka ao nefa mahantra tsy ho isy an'izany soa. Sarovy sara ny fiangonany joro voalohany nentin'ny apôstoly Petera. Moa tsy ndray fotsy saina va ny mpino ka nanome zay rehetra namany. Ary tsy nisy nahantra tamin'ireo mpino reo fa nahantra aza Mpamin'Andriamanitra satria Andriamanitra sy tena la baraka ny anarany. Satria Petera nanana ny fanalahidin'i Davida. Zany fanalahidin'i Davida zany dia efa omena ny mpino kristiana miara-mivavaka ihany koa. Ary efa sokafana ny fanalahidy filazany tsara dia ho tahin'Andriamanitra daholo isika rehetrarehetra. Noho izany tokony samy amina fahafoizana daholo isika ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ao tsara ve isika e? Halleluja. Ampanjakaina ny fitiavana. Ianareo rehetra mifankatsiava. Fa ny fiangonana tsy misy fitiavana dia tsy misy an'i Jesosy. Satria izao ny alalàna fa mpianatra anareo dia ny fankatsiavanareo. Noho izany mila mifankatsy daholo isika. Aza heverina zavatra rasy daholo ny zavatra rehetra fa ny ampandroso ny asan'Andriamanitra no atao. Ny ampandroso ny asan'Andriamanitra no atao. Iza ny manana eritreritra resy lahatra ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra ianao manomboka androany. Ny vehivavy rehetra ho tahina tahaka ny Ester. Lehilahy rehetra ho tahina tahaka ny Mordekay. Amen. Mijoro eto manomboka androany ny fanjakan'Andriamanitra. Life is all. Jesus my at first. Give all my house. Give my Elohai is my rice. Is my rice. Almost. Give. Elohai is my God. Manuel. If Av is zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny maro. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny maro. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 alina izay anasana antsika rehetra tiakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 alina. Iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstoly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny maro. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny maro.